Miamiana ny asan'ny teny malagasy ary isika malagasy ihany no tsy manaza ny tenintsika. Honambara ny filohan'ny fikambanana Avatsa UPM androany. Ireo olona manampahaizana sy olona ambony matetika no tratran'izany raha nambarany. Nasindresaka manokana ny fampiasana ny teny vahiny rehefa misy lanonam-panjakana sy ny lanonana maro samihafa. Eo koa ny taratasy kirakiraina eny anivon'ireny mpiram-panjakana sy orinasa ireny. Enatra ho an'ny firenena malagasy hoy nambara ny filohan'ny fikambanana Avatsa UPM manoloana ny firenena hafa izay manaja ny teniny. Raha vazaha 3 manatrika eo na vazaha 4 na 5 ka tsy maintsy anaraka ny tenin'ireo fa tsy teny malagasy dia izay ilay zavatra mampalahelo. Ianao tonga any amin'ny firenenry zareo malagasy ianao fa ianao tsy maintsy voatery mahay miteny frantsay na teny anglisy dia rehefa tsy mahay ianao dia eo fotsiny aloha zany mihaino fotsiny eo. Ka izay koa zany raha firenena manana ny ambo sy ny maha-izy azy tokoa ny Madagasikara dia tokony hifantoka amin'ny hoe teny malagasy no ampiasaina. Ireo firenena matanjaka ireo nge mampiasa ny teniny any Norvège ohatra, firenena mandroso be zany Norvège zany fa tsy mampiasa afa-tsy teny norvégiana izy. Any Italia ohatra tsy mampiasa afa-tsy teny italiana izy. Vao miditra ny sisy tany ianao ka manao bonjour andry zareo dia tsy valiana satria tsy teniny fa tokony manao bonjournao ianao ohatra kely ataoko hoe mety ho madinika zany kanefa manana ny lanjany dia tonga eto Madagasikara ve ianao dia ampiasa ny teniny vahiny vao afaka hifanerasera. Tany amin'ny 12 taona lasa henatra tsy mahay teny frantsay ho an'ny zanaka malagasy hoe tsy mahay teny frantsay zanakay fa amin'izao henatra manomboka mivady kely izy henatra tsy fahaizana teny malagasy ka raha mampiasa ny tenim-pirenena hafa ny resaka fandrarana moa zany eto Madagasikara ny resaka administration dia mampalahelo ihany. Mbola ezaka takina amin'ny izay afaka mandresy lahatra dia ao moa zany mpitondra mihitsy hoe resy lahatra ve nareo iny aloha zany efa hitako hoe zava-dehibe ny tatitry ny filakevitry ny minisitra miteny malagasy efa ataoko hoe dingana lehibe zany fa ny hoe any amin'ny fitsarana ohatra malagasy mipitory malagasy nitoriana mivoaka ny didim-pitsarana miteny frantsay aizany lesika any amin'le manam-pahaizana mahay an'le lalàna bitsika zany dia ohatr'izay ihany koa le hoe malagasy ny mangatakasa malagasy ny mpampiasa fa manana natao teny frantsay ny fangatana. Tompona andraikitra voalohany amin'ny fanomezana asan'ny teny malagasy araka izany ireo olona ambony sy manam-pahaizana eto amin'ny firenena. Ankoatra izay dia mila jerena manokana ihany koa ny lafiny fanabeazana. Marina tokoa zany aloha hoe indraindray ho asika samysika ihany no manambany alisa fa indraindray le tsy fahalalana mihitsy ka le lesoko araka ny voalazan'ny ramatoa filohan'ny akademia teo dia any amin'ny mpampianatra le mpampianatra mihitsy koa ngeny tsy raha raisiko amin'ny literatura tena variana ndray mandeha zay ny mpampianatra na ny tanina toy izao dia ny teny hoe mpanoratra malagasy dia mbola tsy misy afa-tsy ry Jean Joseph Rabearvely sy ry Dox dia ahoana kosa ary izay mpanoratra kehitriny ahoana kosa izay mpanoratra kehitriny tokony anaraka le zava-misy sy ny fivoarana ary moa le lazainy hoe misy fenitra hoy izy any fampianarana tenim-pirenena manerana an'izao tontolo izao dia mba hampanarao fenitra ny fampianarana teny malagasy dia eo zany le mila fikaonan-doha lehibe mihitsy ho amin'ny mpahay teny malagasy rehetra ho amin'ny mpikirakira teny malagasy rehetrarehetra ho an'ny mpanatanteraka ny fampiarana ny teny malagasy rehetra. Natao androany tetsy amin'ny akademia malagasy Tsimbazaza moa ny lanonam-panokafana ny iray volana anandratana ny teny malagasy izay natreha ny filohan'ny akademia malagasy sy ireo mpandala ny teny malagasy rehetra.